ho amintsika rehetra mandrakarivany ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Manohy ny fiarahana mandinika ny bokyny Genesis sika, ary ny Genesis toko 10:1 ka hatramin'ny 2:10 no anjaratsika anio, ary alohan'ny amakitsika izany indray dia hiara-mivavaka isika. Isaotra an'Andriamanitra ary angataka ihany koa zay torohevitra tiany fanahy masina omenantsika ho an'ny fiainantsika andavanandro. Hivavaka isika. Amin'ny fanetreny tena ry Andriamanitra raina eo no anatrena indray ny seza fiandriananao, mba nolotra ao anao ny saotra sy ny dera, ny laza, ny aja, ny voninahitra, zay anao hatramin'ny taloha indrindra, anao ankehitriny aroko anao mandrakizay. Misaotra anao zay tompo fa fitiavana avy aminao ny mahatoy anay. Misaotra anao zay fa fahasoavana avy aminao ny mahatoy anay. Ary misaotra anao manokany zay no ny fanananay ny teninao, zay azonay dinina ianarana, hanolotsaina anay. Misaotra indrindrany amin'izany tompo, ankehitriny ary raha andinika ny teninao zay dia mangataka aminao, ke anao mihitsy no anazava aminay indray zay tiana ho fantatrainy amin'ny teninao tompo, mba ho voninahitra ao mandrakariva ny vokatry ny fahalalanay izany teninao zany, eo amin'ny fiainanay, fitondran-tenanay, mahafahazavananay eto amin'izao tontolo zao. Amin'ny anaranao Jesosy tompo no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Genesis toko 10 ny 1 ka hatramin'ny 2:10. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy tompo zany. Ary izao no taranaky ny zanakalahy Noa, dia Sema, Siama ary Jafeta. Samy niteraka zazalahy avy izy, taorian'ny safo-drano. Zanakalahy ny Jafeta dia Gomera sy Magoga sy Madai sy Javana sy Tobala sy Maseka sy Tirasa. Ary ny zanakalahy ny Gomera dia Askenaza sy Rifata ary Togarma. Ary ny zanakalahy ny Javana dia Elisaha sy Tarsisy sy ny Kitima sy ny Dodanita. Avy tamin'ireo no niavakavahan'ny nosy ny firenena tany amin'ny taniny, dia samy araka ny fiteniny avy, araka ny mpianakaviny avy tamin'ny fireneny avy. Ary ny zanakalahy ny Hama dia Kosy sy Mizraima sy Pota ary Kanana. Ary ny zanakalahy ny Kosy dia Seba sy Havila sy Sabta sy Ragama ary Sabteka. Ary ny zanakalahy ny Ragama dia Seba sy Dedana. Ary Kosy niteraka ny Nimroda. Izy ny voalohany zay tonga olona mahery tambonin'ny tany. Izy dia mpiaza mahery teo anatrehan'i Jehova, ka izany no nanaovan'ny olona hoe tahaka ny Nimroda, mpiaza mahery eo anatrehan'i Jehova. Ary ny niandohan'ny fanjakany dia Babela sy Ereka sy Akada ary Kalne tany amin'ny tany Sinara. Ary nivoaka avy tamin'izany tany zany izy ka nakany Asiria, dia nanorona ny Ninive mba amin'ny Rahobotira sy Kala ary Resena teo anelanelan'ny Ninive sy Kala, dia ilay tanàna lehibe zany. Ary Mizraima niteraka ny Lodita sy ny Anamita sy ny Lehabita sy ny Naftoita sy ny Petrosita sy ny Kasloita, zay ny avin'ny Filistina ary ny Kaftorita. Ary Kanana niteraka ny Sidona, lahy matoany sy Heta. Ary ny Jebosita sy ny Amorita sy ny Girgasita sy ny Hivita sy ny Arkita sy ny Sinita sy ny Arvadita sy ny Zemarita ary ny Hamatita. Ary no nitaorina dia niely ny firenen'ny Kananita. Ary ny faritanin'ny Kananita dia hatrany Sidona ka hatrany Gaza, ao akaikin'ny Gerara ka hatrany Lesa, ao akaikin'ny Sodoma sy Gomorra sy Adma ary Zeboima. Ireo no zanaky Hama araka ny mpianakaviny, araka ny fiteniny, amin'ny taniny, amin'ny fireneny. Dia niteraka koa Sema, ray ny zanaky Ebera rehetra, rahalahy ny Jafeta zay zokiny. Zanakalahy ny Sema dia Elama sy Asira sy Arpaksada sy Loda ary Arama.
Ary ny zanakalainy Arama de Oza sy Hola sy Gatera ary Masy. Ary Arpaksada niteraka any Sela. Ary Sela niteraka any Ebera. Ary Ebera niteraka Rolahy, ny anaran'ny iray natao hoe Palega satria tamin'ny androny ny nizarana ny tany. Ary Joktana no anaran'ny rahalany. Ary Joktana niteraka any Amodada sy Salefa sy Hazarmaveta sy Jera sy Hadorama sy Ozala sy Dikla sy Abala sy Abimaela sy Seba sy Ofira sy Havila ary Jobaba. Ireo rehetra ireo no rahalahin'ny Joktana. Ary ny finenan'ireo dia atrany Mesa ao akaiky ny Sefara tendrombohitra Tsinanana. Ireo no zanaky Sema araka ny mpianakaviny, araka ny fiteniny, amin'ny taniny, araka ny fireneny. Ireo ny mpianakaviny zanaky Noa araka ny taranany amin'ny fireneny. Ary avy tamin'ireo no niavakavahan'ny firenena tambonin'ny tany taorinin'ny safidrano. Ray Masino, mana masinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Tsara aloha ny manamarika ry havana eto am-piandohana mba azahoantsika ny tantara tsara fa rehefa afaka ny safidrano ka niala avy tao amin'ny samby fiara Noa de hitantsika fa izy moa dia niteraka anankitelo. Ary ireo zanany telo lahy ireo indray zany niaraka tamin'ny vinantony no nitara ny firenena teto ambonin'ny tany. Zany hoe fiainam-baovao hafa indray zany. Tamin'ny Adama aloha fantatsika, vita Adama sy Eva dia mazava loatra fa namono any Abela rahalahy ny Kaina, nefa niteraka ny Seta indray Adama sy Eva rehefa aveo de nitombo indray ny olona. Rehefa nitombo nefa ny olona de hitantsika fa i Noa irery no any olo-marina natahotra an'Andriamanitra araka ny hitan'i Jehova, efa hitantsika zany. Ny zavatra nitranga de zao, naringana daholo ireo mpanota rehetra ireo fa taranaka vaovao indray zany zao no taranaka ho hitantsika avy amin'ny tantarany Noa. Satria Noa lehilahy marina indray zany ny velona teto ambonin'ny tany. Tsara ny ahafantarantsika zany. Noa lehilahy marina zay nitaizany zanany tamin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Zany indray zany no hitantsika aloha. Telo lahy ny zanany. Hitantsika ao amin'ny atoko any 1:2 hoe niteraka zazalahy Noa dia Sema sy Hama ary Jafeta. Raha ny marina hitantsika amin'ny 1:20 fa Jafeta no zokony. Jafeta sy Hama ary Sema. Zany tena fisesiny satria ny 1:20 manambara amintsika fa Jafeta de zokony Sema. Ary noho izany dia tokony hoe Jafeta, Hama ary Sema, na Jafeta, Sema ary Hama. Izy telo mirahalahy reo de samy niteraka. Ary eto zao de hitantsika fa tamin'izany fotoana zany dia ny lehilahy foana no voalaza ao amin'ny soratra masina, ny hitantsika amin'ny tantara hoe tantara ny anina niteraka ny anina niteraka ny anina, de anarana lehilahy daholo ireo voalaza ireo. Ka i Jafeta zokony indrindra zany de niteraka ny Gomera sy Magoga sy Madai sy Javana sy Tobala sy Maseka ary Tirasa, 7 lahy reo. I Hama kosa niteraka ny Kosa sy Mizraima sy Pota sy Kanana. Ary Sema kosa niteraka ny Alama, Asira ary Paksada, Loda ary Arama. Zany hoe izy telo mirahalahy reo zany ny ray niteraka 7, ny ray niteraka 4, ny ray niteraka 5. Fahamarinana hitantsika amin'izany sahady zany de ny hoe na de ny mpiray-tam-po aza de tsy mitovy
ny zanaka naterany sasany maromaro anaka kokoa noho ny sasany. Zay zany fahamarena anankiray. Ary noho zany dia mbola amy mahataranaky Noa antsika dia mbola miaina ao anatin'izany toe-javatra zany sika mandraka androany. Fa ny fahamarinana anankiray zay hitatsika eto dia ny amin'ny hoe isika zao zany, isika zay miaina am'izao fotoana zao dia taranaky ny lehilahy marina hatrany am-piandohana. Satria ireo rehetra voalaza ireo de taranaky ny lehilahy marina hatrany am-piandohana, ary isika zay taranaka ty aoriana de tokony ho izany. Tokony ho izany. Zany ny mahatsara ny amatarana ihany hoe ahoana marina moa, avy aiza moa aty, iza moa aty, ka raha jerenao hatrany am-piandohana le izy de zao. Ny olombelona velona kehitriny de tokony ahatsiaro ny amin'ny hoe taranaky ny lehilahy marina nekay ve zahay tony satria nilaza Andriamanitra hoe tsy hisy tsony mihitsy ny safodrano, tsy hisy tsony mihitsy ny safodrano handringanana izao tontolo zao noho ny amin'ny fahamarinany Noa. Noho izany Andriamanitra dia nametraka mihitsy fanekena fa tsy hisy tsony zany safodrano zany. Efa hitatsika to amin'ny 7:9-10 ny hoe ny avana ny arc-en-ciel zany, ny antsi-bendanitra isika to voatany. Io antsi-bendanitra zay hitatsika eny amin'ny lanitra io, efa nivakitsika sy nydinitsika tamin'ny lasa zany. Io ny famantarana fa taranako Noa isika. Satria mbola tsy nisy intsony ny safodrano nandringana izao tontolo zao. Marina fa mety misy amin'ny toerana sasany hoe tondraka ny rano tary, nisy lasan'ny rano tahaka an'izao. Fa lay safodrano handringana ny taranaky ny olo marina rehetra de tsy nisy tsony zany, ary tsy hisy intsony zany. Satria Andriamanitra hatrany am-piandohana de fa nanao zany fampanantenana zany. Fa amataranaky Noa olo marina antsika de tokony andinika isika ny hoe ahoana tokoa moa ny fomba fiainany dadabe ny dadabe ny dadabe ny dadabe ny dadabe i Noa zany. Ahoana ny fomba fiainany? Efa nirahantsika mahitany amin'ny hoe zay rehetra nataony dia nataony araka zay lazainy Jehova taminy, araka zay nitenenan'Andriamanitra taminy, araka zany ihany no nataony. Ary zany no ampilamina ny fiarahamonina, mahatonga ny fiarahamonina mikorontana dia ny tsy fiainantsika tahaka ny fiainan'ny Noa Raha mba miaina tahaka ny fiainan'ny Noa manko ny taranana rehetra ty aoriana dia ho niadana izao tontolo zao, fa tsy nanaraka ny fiainan'ny Noa ny olona. Eny, hitatsika manaraka fa na direo nanavaozana ny teny fikasana tamin'ny anaran'ny Abrahama aza, satria i Abrahama de taranaky Noa ihany koa. Hitatsika amin'ny manaraka ny hoe taranakiza tamin'izy telo mirahalahy reo mo Abrahama, hitatsika amin'ny manaraka izany. Fa izao isika rehetra, na taranaky Jafety isika, na taranaky Hama isika, na taranaky Sema isika, dia taranaky Noa lalaila marina, nankatoa ny tenin'Andriamanitra. Ary ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra no loharano mpiadanana eto am'izao tontolo zao. Tsy hiaro zavatsoany zay matahotra an' Jehova izy. Fahamarinana faharoa dia niavaka ihany anefa sika na de taranaky Noa aza. Satria amin'ny 15 de voasoratra hoe avy taminareo niavaka vahan'ny nosy ny firenena tany amin'ny taniny, de samy miaraka ny fiteniny avy araka ny mpianakaviny avy tamin'ny fireneny avy. Hitatsika manaraka moa fa ny hoe mitovy fiteniny izy rehetrarehetra zao tamin'ny voalohany, fa tamin'ny nanaovan'ny tilikambon'ny Babela zay ho hitatsika rahampitso, nanaovana ny tilikambon'ny Babela taony nakorokoro ny fitenenana. Ary efa nikorokoro ny fitenenana de reo olona nitovitovy fiteny zany de hitatsika etiny hoe niavaka nakany amin'ny firenena, nakany amin'ny nosy ny 15 hitatsika. Ka raha izany nijerena dia to taranaky Jafeta isika. Jafeta zay azontsika lazaina hoe zokony tamin'izy reo.
Hitantsika ny andininy faharoa amin'ny toko fahafolo iny hoe zoko ny Jafeta, zany hoe taranaky ny lahay matoan'ny Noa zany ny ponina amin'ny nosy. Zany no hitantsika eto fanambarana nataon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy moa zany, fa tsy zavatra hoe i Mosesy ane ka tsy niaina tamin'izany fotoana zany, fa ny soratra masina moa no anambarana amintsika fa ny boky izay nisoratan'ny Mosesy dia révélation, zany hoe fanambarana manokana nomen'Andriamanitra ny Mosesy no nahafantarany zany rehetra zany. Ary noho izany a dia matoky isika fa marina io, ary noho izany dia isika zany a dia tokony hamantatra ny hoe isika izay ponina amin'ny nosy dia taranaky Jafeta, ary ny tsodrano izay nomena ny taranaky Jafeta dia tsodrano natolotra ho antsika koa zany hoe ataon'Andriamanitra malalaka ny Jafeta, hanapahalalana, halalaka ny taniny, hiadany izy, ho sambatra izy, tsodrano nomeny Noa azy zany a ao amin'ny toko 5 ny andeniny 7 amby 20. Ary noho izany a dia tokony hampieritreritra antsika ny amin'ny hoe moa ve manaiky isika fa tian'Andriamanitra iaina amin'ny fiadanana, amin'ny fahalalana isika, tsy vitan'izany ry havana, fa ny fahalalana zay lazain'ny Tompo de fiainam-pahafahana, ary no amafisy ny filazantsara zany. Rehefa tonga ny filazantsara na inona zavatra mitranga eto amin'izao tontolo zao, raha ny zanaka ny manafaka anareo de ho afaka tokoa ianareo. Izany no teny fampanantenana nomen'ny Tompo, raha ny zanaka ny manafaka anareo de ho afaka tokoa ianareo. Ary noho izany de ho antsika indrindra koa ny filazantsara, fa ny fiainana amin'ny fahalalana, ny fiainana amin'ny fahafahana dia natao tsodrano nomena ny taranaky Jafeta zany, ary de nomena ho antsika koa zany, satria azosika raisina Andriamanitra inona ny zavatra managadra ahy, inona ny zavatra mamatotra ahy, hainy Tompo atao manalana ao amin'izany, fa nahatongavany Kristy Jesosy ho antsika indrindra koa dia ny hanafaka atsika amin'izay rehetra faneriterena, indrindra ny asan'ny devoly zay mitohatra any am-boalohany mbola mitohy mandrak'androany, mamatotra ny olona amin'ny fiainana samihafa, amin'ny fahazarana samihafa, amin'ny fiainana lavitra n'Andriamanitra. Lasa gadra ny Satana isika, nefa nataon'Andriamanitra iaina malalaka isika, iaina amin'ny fahalalana, tsy ho andevon'ny ota intsony, ary mba hatanteraka izany dia ny rany Tompo ho mpanafaka atsika, araky ny fanambarako teo hoe raha ny zanaka ny manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Fahamarinana fahatelo dia hita eto ny amin'ny Nimroda, nisy taranaka niavaka ihany koa amina lehilahy mahery azy teo anatrehan'i Jehova, dia Nimroda zany. Inona ny lesona raisitsika avy amin'izany? Misy olona miavaka ihany eo amin'ny fiarahamonina. Zao ny voalaza ny andinin'ny 9, ary kosy niteraka ny Nimroda, izy no voalohany zay tonga olona mahery tambonin'ny tany. Izy de mpiaza mahery teo anatrehan'i Jehova, ka izany no nanaovan'ny olona hoe tahaka ny Nimroda, mpiaza mahery eo anatrehan'i Jehova. Hitantsika amin'izany fa Jehova de tsy zavatra vaovao akory amin'ny olona, efa zavatra niainany zany, nahazatra ny taranaky Noa zany, nefa na tamin'izy rehetra samy mahalala n'Andriamanitra ireo aza de niavaka tamin'izy ireo Nimroda, satria nomen'Andriamanitra hery manokana izy, nomen'Andriamanitra tanjaka manokana izy, nomen'Andriamanitra fahaizana manokana amin'ny fiazana izy, ary de lehilahy mahery nitsiriritiny olona nga, fa raha vao nahavita zavatra le olona anankiray teo, tahaka ny Nimroda mpiaza mahery eo anatrehan'i Jehova ianao zany. Lehilahy mahery teo anatrehan'i Jehova, lehilahy mahery taiza hoe teo anatrehan'i Jehova. Hitantsika amin'ny manaraka nefa ry havana ny tohiny zany tantara zany, fa eo amin'ny mpiarabelona zany de mety misy olona miavaka ihany, mety misy zany, misy ny olo malaza teo amin'ny tantara, fa na de teo amin'ny zanak'Israely koa azy de nisy koa ny olo malaza niavaka, ary moa na de amin'izao androntsika zao aza tsy mety misy ihany koa ve ny olona tahaka izany. Ny zavatra anankiray mahafaly eto ry havana, ny fahitan'ny olona ny Nimroda de hoe lehilahy mahery nefa tsy aiza fa eo anatrehan'i Jehova.
ny zavatra lehibe ary de zao ny hoe inona ny mba hijeren'ny olona anao eo amin'ny fiarahamonina, inona ny mba mahalehilahy mahery anao na mahavehivavy manana ny mahay anao eo anatrehan'i Jehova, inona? Sao dia zavatra hafa fa tsy fanomezam-boninahitra an' Jehova. Ny zavatra irina indrindra ry havana de izao, ho feno olona mahery eo anatrehan'i Jehova ny hain'ny firenena. Izany ny ritsika, olona matahotra an' Jehova, olona miaina eo anatrehan'i Jehova, olona mampiasa ny herin'ny tenany eo anatrehan'i Jehova, fa tsy hoentina manompo an'i Satana na hoentina manompo zao tontolo zao, fa hoentina manompo an' Jehova, manompo an' Jehova amin'ny herinao rehetra, tiavan' Jehova amin'ny fonao rehetra, ny herinao rehetra, ny sainao rehetra, ny fanahinao rehetra, tiavan' Jehova enganery havana. Izany fahamarina izany de ahatonganao an-tany tena ka na hoe hoentiko manao inona kosary zay hery ny men'Andriamanitra ahy, ny fahasalamana men'Andriamanitra ahy, ny fahalalana ny men'Andriamanitra ahy, ny harena ny men'Andriamanitra ahy. Eo amin'izao toerako zao, ahoana ny mba fijerin'ny olona ahy, moa olona mahery eo anatrehan'i Jehova vaho. Arbre généalogique ny zavatra ny dinintsika androany, zany hoe tantaram-pirazanana fotsiny no hitantsika ao, fa reo zavatra vitsivitsy reo no azo fikatsoahana ny amin'ny lesona ao antsika. Taranaky Noa, lehilahy marina isika, aoka ho ijanona ho taranaky ny lehilahy marina isika e. Ary isika malagasy poniny Nosy, taranaky Jafeta, Jafeta nahazo tsodrano iaina amin'ny fahalalana, aoka iaina amin'ny fahafahana ao amin'ny Kristy isika, fa izany no azo iverana ny teny ny tsodrano nataony Noa raha tarafina amin'ny filazantsara. Ny fahalalana midika fahafahana, ny fahafahana dia ny fahafahana zay azontsika ao amin'ny Kristy Jesosy Tompo. Ary farany nisy taranaka niavaka tao Nimroda, inona ny mba mampiavaka anao amin'ny fiarahamonina? Fanomponan'Andriamanitra ve? Fiainana mankatony tenin'Andriamanitra ve? Ho izany tokoa ny hain'ny fiainanao, mba ho voninahitr'Andriamanitra ny fahavelomanao, ary ho feno olona miavaka amin'ny fitiavana n'Andriamanitra ny firenentsika. Ivavaka isika. Indre ny fifaliana iray io manana ny teninao zay faniliny tongotra izy fanazavana ny lalanay, misaotra anao zahay no zao fotoana nahazahoanay niaraka nandinika ny teninao teto izao. Misaotra anao nampahatsiaro anay fa taranaky ny olona marina zay ka tokony iaina amin'ny fahamarinana, taranaky ny olona nahazo tsodrano amin'ny fahalalana zay ka tokony iaina amin'ny fahafahana ao amin'ny Kristy Jesosy Tompo. Ary enganemba tahaka ny iavahany Nimroda teo am-piarabelona taminy, no iavanay koa amin'ny fahatahorana sy ny fanomponanao. Amin'ny anaranao ry Kristy Tomponay eo, nanaovanay zany vavaka izany. Amen.